Nitondra fanazavana mikasika ny fifidianana sy fanapaha-kevitry ihany koa mikasika ny fanapahana izay noentin'ny Fitsarana manokana mikasika ny fifidianana dia ny CES ny ministra ny Fitsarana Razanamahasoa nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao tamin'ity andro androany ity. Raha ny fanazavana izay nentiny moa dia tokony hamoaka décret ny gouvernemanta manambara ny fiamora ny fifidianana. Efa nilaza ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES fa misy ny tranga tsy azo ivalozana tokony hanemorana ny fifidianana fa tsy anjara no manapaka izany raha ny fampatsiahivana izay noentiny ministry ny Fitsarana nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampalala vaovao. Raha ny fanazavana izay noentiny dia tokony mamoaka didim-pitondrana manambara ny fiamoran'ny fifidianana ny gouvernemanta. Ka rehefa tonga azy ny hoe tranga tsy azo idivirana dia manatanteraka ny asany feno ny filohany tetezamita satria amin'izany tsy azo idivirana zany indrindra no amoahany filan-kevitry ny gouvernemanta ao anatiny 770 olona ny namoahana nandraisana an'izany fanapaha-kevitry ny CES zany dia mandray fanapaha-kevitra ny filan-kevitra ny gouvernemanta mangataka any amin'ny manambara fa misy ny tsy azo idivirana ary mampafantatra an'izany any amin'ny senita ka ilazany senita fa mikisaka ny fifidianana. Nasiany resaka ihany koa ny fivoriana izay notanterahana io hariva io teny mahazo arivo, fivoriana izay tsy natrehany. Ny fivoriana izay eny mahazo arivo amin'izao fotoana izao aloha dia marina ny teninao ny ministra ny Fitsarana tsy nanatrika an'izany fivoriana izany. Mahakasika ny fifidianana ny ao engany ka mba isy ahatsapa ao zany hoe tsy anjara ny gouvernemanta mihitsy ny anipy baolina any amin'ny senita raha mahakasika n'ity force majeure ty fa ny gouvernemanta mihitsy ny tokony andraikitra feno fa amin'izao fotoana izao zany misy ny défaillance tsy fanarahana tsy fanatanterahana ny voalazany lalàna. Vokatry ny crise institutionnelle dia tsy mandeha ny raha ny voalazany. Tsy mandeha ny raha bloqué daholo. Na io zao dia efa crise institutionnelle tsy famoahan'ny gouvernemanta ny décret io satria io dia tafiditra amin'ilay hoe entrave au processus électoral. Ohatran'izay. Misy tsy misy sony ny fanarahana, tsy misy sony ny consensus anefa ny tondrozotra dia nilaza mihitsy hoe transition consensuelle neutre inclusive. Efa tsy hita tsony zay, tsy misy tsony. Misy ny crise zany ary dia rehefa ny crise ny tonga dia tsy maintsy misy zany ny fanamboarana amin'ireo institution. Nambaran'ny ministry ny Fitsarana fa tokony andray andraikitra manoloana izany ireo lehibe ny androm-panjakana indrindra fa ny filohan'ny tetezamita izay mbola amperinasa ary manana ny fahefana feno na ny plénitude des pouvoirs. Nosoritana fa tsy voalaza ao anatin'ny tondrozotra fa tsy azo ataony manala ny filohan'ny parlemanta na ny gouvernemanta ka azo eritreretina ny isin'izany.